De makasitraka an'Andriamanitra tsika tompoko any amin'ity fotoana lehibe izay afatsika manompo azy amin'ny alalan'izao fandarana izao. Fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy isa-tokantrano izay mampandroso ny fandaharana. Ampifaliana no iarabananao androany. De inoko fa na iza manaraka hatramin'ny faran'ny fandaharana de tsy ho faty antoka izy fa tena hiasa ao amin'ny fiainanao Andriamanitra ny fahasoavany, ny heriny hiasa ao amin'ny fiainantsika tsiraray avy ao anatin'izany. De manasa anao ary naraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Ivavaka isika ho fanombohantsika ny fotoana. Ry Andriamanitra eo, makasitraka anao izahay no fitahinao sy ny fahatsaranao androany. Satria fotoana lehibe zao navelanao hitranga andraisanay fahasoavana amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Misaotra anao izahay satria miasa ianao ary maneho ny herinao aminay tsiraray avy. Ary amin'ny anaran'i Jesosy tononay fa voata ny fandaharana. Misaotra Jesosy eo. Amen. Eny ary. Amin'izao fotoana izao indray dia hipita indray tsika amin'ny afatsika mandray fideranan'Andriamanitra na miara mideran'Andriamanitra. Zavetsy aminao dia ataovy eo amin'ny fonao ny tananao dia ataovy tena hiainanao tokoa ny tononkira. Hoe vonina Jesosy ny hainao ny teninao, handray ny teninao androany. Midicami fanace hanawisa harusaye tuni usucha andeli revaokana akeichi funundani fukutu Iaino ny teninao. Iaino ny teninao tompo mandritra ny sainako vononany fokoto Amin'izao fotoana izao tsika dia hipita indray koa amin'ny alalan'ny hafatra lehibe izay omen'Andriamanitra antsika izay inoko fa tena hoe andraisantsika kasika lehibe sakafom-panahy ary ahatonga antsika tena hoe andresy amin'izao fiainantsika izao. Ny ten'Andriamanitra androany dia mitondra lohateny hoe tsara amintsika Andriamanitra. Andao vakintsika ary ny Salamo 7:100 andininy 7:20. Ny Salamo 7:100 andininy 7:20 no vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Zao voasoratra ry hava-malala manao hoe sady tsara ianao no mpanao tsara ampianaro any didinao. Tapa voalohany izay no vakiana hoe sady tsara ianao no mpanao tsara. Andriamanitra moa no lazainy eto androany. Ny Andriamantsika dia tsara izy.
tsara izy sady mpanao tsara. Ny ten'Andriamanitra dia nomeko ny lohateny hoe tsara amintsika Andriamanitra. Vao mandeha ny fiandohanana ny boky fiandohana na ny Genesisy dia mitantara ry havana ny zavatra tsara nataon'Andriamanitra. Enga zany tsika aloha hoe tsy zavatra ratsy zany mihitsy nataon'Andriamanitra. Averiko ihany hoe tsy misy zavatra ratsy nataon'Andriamanitra. Andriamanitra dia tsy mahay manao ratsy. Andriamanitra dia tsy afaka manao ratsy. Fa Andriamanitra dia tsara. Fanamarihana fotsiny aloha hoe ozy ny olona hoe ka hoana ary Joba ny teny hoe tsy ny tsara ihany no azahoan'Andriamanitra fa ny ratsy. Amintsika ilay izy hoe ratsy fa tsy ratsy ilay izy ka. Fa tena tsara mihitsy ny nataon'Andriamanitra fa namono ny zanako Joba tamin'izany dia tsy Andriamanitra tompoko. Tsy Andriamanitra no nampisy aretina ny Joba fa Andriamanitra dia namemay any devoly hoe asio izy. Donc tsy Andriamanitra nanisy azy asio izy. Tsy maninona fa ny ainy ihany no aza esorina. Tsy hamaky an'izay teny Andriamanitra fa ao amin'ny Joba milaza izany. Fanamarihana hoentiko hampahelezana antsika hanamarinana aloha voalohany indrindra hoe tsy mahay manao ny ratsy Andriamanitra. Fa ny zavatra ataon'Andriamanitra dia tsara. Izay no lazainy ten'Andriamanitra hoe tsara Andriamanitra sady mpanao tsara. Ozy ny Genesisy. Andeha nge jerentsika ny Genesisy toko voalohany amaky izany Genesisy toko voalohany andininy 10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany ary ny rano tafangona nataony hoe ranomasina ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Fo nanomboka izao tontolo izao tsisy ratsy fa tsara izay namboarin'Andriamanitra voalohany. Eo amin'ny andininy 12 indray. Ary ny tanina ny rehatra sy anana mamoa samiaraka ny karazany avy. Ary azo mamoa izay manamboa ao aminy samiaraka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Faharoa izay. Tsara daholo zany. Ijerentsika indray ny andininy 12. Ozy izy ny ten'Andriamanitra manao hoe andininy 17 ary Andriamanitra nametraka azy teny amin'ny abakabaky ny lanitra hanazava eny ambonin'ny tany sy ho mpanambaka ny andro sy ny alina ary ampisaraka ny mazava sy ny maizina ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Io zany dia milaza ny fahazavana eny amin'ny abakabaka nampisaraka ny andro sy ny alina dia mbola tsara hono zany. Dia ovakitsika indray eo amin'ny andininy 5:20. Ary Andriamanitra nanao ny bibidia samiaraka ny karazany avy sy ny biby fiompy samiaraka ny karazany avy ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany samiaraka ny karazany avy ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Izay nataon'Andriamanitra zany ozy ny ten'Andriamanitra ao Salamo 119:68 teo hoe fa tsara ianao sady mpanao tsara. Sy io zavatra nataon'Andriamanitra teto ambonin'ny tany tsy nisy ratsy ry hava malala fa hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Voalaza ny ara fa ozy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 34. Salamo 4:30. Eto izy dia milaza takany hoe ohatrany hoe hanina, ohatrany hoe azo hanina mihitsy ilay izy. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe andininy 9. Salamo 4:30 andininy 9. Andramo, ohatrany hoe goteo zany. Andramo ka iza ao fa tsara Jehova sambatra izay olona mialoka aminy. Averiko Andramo ka iza ao fa tsara Jehova sambatra izay olona mialoka aminy. Ry havano na hoe tsiron-javatra na hoe karazan-tsakafo zany izy fa tsy hoe sakafo koa ry Andriamanitra fa tena hoe matsiro tsara Andriamanitra. Mety hitenin'ny olona angamba hoe za nge ohatra mba manompo an'Andriamanitra fa tsy hitsapako zany. Satria maninona? Satria voafitaka izy. Satria tsy mahatakatra izy, tsy fahatongavan-tsaina eo aminy. Tsaroa fa io tsy fahalalana io dia mahatonga ny fiainan'ny olona tsy afaka tena tonga any amin'ny tokony ho fiainany. Ny fiainantsika tsiraray avy dia miankina amin'ny information na zavatra voaraintsika.
tsy afaka zao ohatra hoe amin'izao voanandro malaza zany téléphérique zany tsy afaka mitaingina an'izany ianao raha tsy fantatra ohatra ny ahoana fomba fitaingenana azy fa misy information ahafahanao hoe aiza miditra dia ahoana ny atao rehefa hitaingina an'io ohatra fotsiny hoe raha andeha avion ianao dia tsy hoe miazakazaka ohatra miandro bus ianao fa misy zavatra misy tokony atao hoe eto ny miditra dia makato zany hoe rehefa tsy fantatra zany le izy dia tena tsy afaka misitraka an'le izy ianao dia ny olona ihany koa maro eto amin'izao tontolo izao dia hoe ny sasany moa dia tsy miraran'Andriamanitra mihitsy averina hoe zavatra tsisy dikany zany fa na inona zany zavatra tsara eto ambonin'ny tany dia tsy misy tsara mihoatra no Andriamanitra ry havana satria nareo zavatra hita maso foronireo ara dia nambarana Genesis izay nivakiko teo hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany hoe tsara daholo zany nanaovan'Andriamanitra zavatra rehetra ary raha misy tena tsara ny teny gasy moa dia hoe tsara fa miteny anankiray hoe excellent tena hoe mihoatra tsara indrindra tena fanaperana mihitsy Andriamanitra ry havana Andriamanitra ny excellence izy Andriamanitra excellent Andriamanitra tena tsara Andriamanitra ry havana fanaperana tena raitra Andriamanitra izany le Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra ary ambara amintsika amin'ity anio ity fa izany le Andriamanitra izay namorona izao tontolo izao voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe tsara izy namorona antsika izy tsara nanaovina antsika olombelona voalaza ny tenin'Andriamanitra fa lahy sy vavy no namoronany antsika ary izay mihitsy no famoronana nanaovan'Andriamanitra antsika ary rehefa nanangana tokantrano sy fanambadiana koa Andriamanitra dia izao hoe lahy sy vavy fa tsy arak'izay nanamboaran'ny olona sasany azy ankehitriny noho ny zavatra efa mamatotra amin'ny fisainan'ny olona satria miova makany amin'ny zavatra ratsy ny olona maro influencen'ny satana amin'ny zavatra tsy mety manohatra an'Andriamanitra sy ny planina sy ny drafitr'Andriamanitra izany rehetra izany fa nataon'Andriamanitra lahy sy vavy ry havana dia tsara izany fa izany hoe efa mivoana amin'ny zavatra ratsy ny olona tahaka an'le hoe ny zavatra anankiray rehefa ampidirina ao anatin'ny lohan'ny olona fa hoe ratsy dia to ratsy ao aminy Andriamanitra nefa tsy hoe mezaka fotsiny manatsara izy ao anatin'ny saintsika fa rehefa tena hiditra tokoa tsika araka ny teny teo hoe andramoka izy ao zany hoe ianao mbola tsy tena niditra tokoa ianao mbola tsy tena ninana mety hoe eny amoromoro fotsiny tsika ahoana moa nahitantsika amin'ny fahatsaran'Andriamanitra amin'izany ary izao afatra sy fandarana izao ry havana dia mitarika antsika rehetra manosika antsika rehetra misitona antsika rehetra mba hanatona an'Andriamanitra ka hita ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika azafady tsy angano zany tsy arirariry zany fa tena marina ry havana fa tena tsara Andriamanitra ary na iza makao aminy araka ny teny hoe andramo ka iza ao zany hoe mandehana mihitsy ianao mandeha aza ozy le fitenitsika hoe aleo mahita toy izay tantarainy olona ianao zao ny Andriamanitra fa ianao mihitsy mandehana ianao mihitsy midira ianao mihitsy manapa-kevitra tena hoe androso an Jesosy ho ao anatinao ampiditra azy ampanjaka azy eo amin'ny fiainanao tsy ho ataonao sangisangy za zany tsy miresaka amin'ireo izay mody kristianina fa androany dia miresaka amin'ireo izay tena vonona marina hoe tena hiaraka amin'Andriamanitra amin'ny fahamatorana ary tena hoe ampiditra an Jesosy amin'ny fahamatorana eo amin'ny fiainany fa hita ny fahatsarany voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tsara loatra Andriamanitra amin'ny Salamo 100 mbola manamafy izany ny Salamo 100 andininy 5 amin'ny anaran'i Jesosy zao voasoratra ry hava-malala Salamo 105 inona no voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa tsara Jehova mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany tsara Jehova manahoana moa zany fahatsaran'Andriamanitra zany akoatrany namoronany antsika zao zay matoa ianao mbola maheno anahy dia velona ianao zany dia fahavelomantsika io zany dia fahatsaran'Andriamanitra lehibe tena hoe fahatsarany eo amin'ny fiainantsika eo ihany hoe kazange ny sakafo ny asa nanao zao ka inona moa ny idiran'Andriamanitra tena Andriamanitra mihitsy no ambadiky ny fahatsarana rehetra io zavatra ananantsika io tsika zao raha hividin'ny rivotra zay tsy misy any amin'ny hôpitaly mba mety misy oxygène fa tena lafo be fa io rivotra io zao dia gratuit ny men'Andriamanitra antsika fahatsaran'Andriamanitra loatra zany ary mendrika tsika mendrika hoe tena
hideran'Andriamanitra ny amin'izany fahatsarana satria mbola manana fofinaintsika, mbola afaka mandre ny sofintsika, mbola afaka mahita ny masontsika. Manino zany? Mbola fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ary amin'izao fotoan'izao ndolo tsika rehetrarehetra mbola hivavaka fo kely hoe hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahatsarany satria mbola afaka velona, mbola afaka miteny, mbola afaka mihetsika, tena hoe tsy tamin'ny fahaizantsika izany. Ndao tsika rehetra ary nodrika alohantsika. Ry Andriamanitra, misaotra ny amin'ny fahatsaranao amin'ny fiainanay. Misaotra fa matoa afaka mbola miteny zay, mahita mandreny fahita lavitra, dia ianao no natoy izao anay. Fahasoavanao zany, fahatsaranao zany. Misaotra arivo zay, anapitrisy zay, makasitraka ny amin'izany fahatsaranao zany, ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao tamin'ny fiainanay. Dia misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy olona zao malahelo izy satria mbola tsy azony le niriny. Fa zao jereo izay zavatra efa nomen'Andriamanitra antsika. Ireo fahatsaran'Andriamanitra izay efa nataony tamin'ny fiainantsika. Dinio fa amin'izao fotoana izao dia misy olona ao anatin'ny cancer, phase finale. Ary tena hoe tsisy, tena hoe risque tena ndray mandingana dia ho faty. Fa isika mety manana olana manorosory antsika dia hozintsika hoe tsy tsara amiko Andriamanitra. Fa androany te ilaza aminao hoe na inona mety olana atrehanao dia zao foana ambara amintsika rehetra androany hoe tsara amintsika Andriamanitra, tsara amintsika Andriamanitra. Androany dia izao dia tena misolo vavan'Andriamanitra androany. Miteny hoe mety tsy mitovy amin'ny olona aloha ny fietretanao situationao. Mety hoe tsy fantatra hoe ozy ianao hoe za mba te hananjanaka nefa tsy manana, fa hatramin'izao za dia firy taona nanambadiana tsy mananjanaka. Androany dia teny aminao hoe tsara aminao Andriamanitra. Misy zavatra maromaro mitranga tsy hoe Andriamanitra kory nanao andreny, fa oziny tena Andriamanitra ao amin'ny jaona toko 7 hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra. Tsy Andriamanitra zany no mpangalatra. Andriamanitra tompoko tsy mpangalatra. Iza zany io mpangalatra tonga tsy avy raha tsy mpangalatra io? Dia ny devoly io. Noho izany allo Andriamanitra tsy ampidirintsika mihitsy ao anaty zavatra tsy nataony. Na mikorotana raha fiainantsika, tena tsy Andriamanitra nanao izany. Andriamanitra dia tena efa ela be Andriamanitra no nanao zavatra mba hampety sy hatsara amin'ny fiainantsika. Inona nataon'Andriamanitra? Nanaiky Andriamanitra, nanomeny zanany. Dia Jesosy ilay Andriamanitra zanaka nomena antsika, na dia mbola tsy rentsofintsika ary zany, na dia mbola tsy fantarintsika, mbola tsy nisy kory antsika teto amin'ity tany ity, dia nataon'Andriamanitra izany. Nanao planina Andriamanitra, nanao drafitra Andriamanitra, dia nanonora ny zanany latokana. Dia tsy iza fa Jesosy ilay Andriamanitra zanaka ry havana. Natao inona io? Ho fanomezana antsika olombelona rehetra izay ary ny tanany. Ary nalefa ho faty izy io satria maninona moa izy natao ho faty, maninona izy nokapohana, satria izy ny ten'Andriamanitra hoe tsy maintsy natao nofo aman-drà ny zaza mba hamonjenantsika olombelona nofo aman-drà. Zany hoe na izy natahaka ny olona izy, na ninona natao sorona izy mba haninona, mba hamoahana antsika ny vidianana antsika rehetrarehetra izay tonga tao anatin'ny faratsiana sy ny fahotana. Kanefa raha tsy raisitsika io Jesosy io dia tahaka ny resaka fotsiny izany, tahaka ny angano fotsiny izany. Fa amin'ity androany ity fahatsaran'Andriamanitra, tian'Andriamanitra iainantsika tsiraray avy io. Tena hoe Andriamanitra tery, Andriamanitra efa nanao ny anjarany mba hahatonga ny fiainantsika ho amin'ny fahatsarana. Dia nanome antsika ny Jesosy Kristy zanany latokana. Tena sarobidy loatra zany ninona zany zavatra misy valeur fantatro eto ambonin'ny tany dia izao hoe any am-paladia lavitra zany hoe Jesosy Andriamanitra, zanak'Andriamanitra natokana zany. Kanefa dia nomena antsika izany. Tsika zany dia sady misy mpitentsika ary tena le ambony indrindra le Andriamanitra ny tiantsika zany fahatsarana lehibe nasehony amintsika ka nomena antsika ny zanany. Wow! Tena ho anao mihitsy na ianao rery ary zao ny olona eto tany dia ho anao zany. Fitiavan'Andriamanitra ny fahatsaran'Andriamanitra. Satria nahoana? Tian'Andriamanitra ho tsara ny fiainantsika. Tian'Andriamanitra iaina fiainana tena tsara isika. Tian'Andriamanitra tena iaina fiainana tena feno fahatsarana isika ianao. Izao andro havelomantsika izao, ary raha hialetsika dia ho any amin'izany fiainana tsara lavitra dia ny fiainana mandrakizay zany. Io fiainana mandrakizay io tsy any an-danitra ihany vao iainantsika, fa eto an-tany sahantsika vao miditra ao anatsika Jesosy dia mitondra fiainana ny fahatsarany eo amin'ny fiainantsika. Noho izany dia izao tsara amintsika Andriamanitra. Tena tsara amintsika Andriamanitra. Aokantsika tsy herikerika hoe aiza ary ny hatsara ny fiainako. Ny olombelona rehetra dia mitady izay hatsara ny fiainany avokoa. Fa izao hoe ny tena tompo ny fahatsarana
ilay source ny fahatsarana. Izy ihany no mitondra fahatsarana ho an'ny fiainantsika. Ny fananantsika azy, ny fananany toerana eo amin'ny fiainantsika satria izy ny tompony izany, izy ilay mpamorona izany, izy mihitsy ilay tena tsara ozy ny tenin'Andriamanitra. Noho izany dia izao, aza miandry ilay tsony. Amiolaka ilay tompon'ny fahatsarana. Dia tsy iza fa ilay Jesosy Kristy. Nomen'Andriamanitra antsika, ilay Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, ny fanahy masina. Dia izao hoe izy ireo dia ny ray hevitra satria tsara loatra amintsika izy. Ka nandefa ny Jesosy ary nanaiky koa Jesosy ho tonga nofo teto ambony tany. Inona nazo an Jesosy? Nazera tao aminy aretintsika. Nazera tao aminy aretintsika ary androany. Na iza mino izany. Na iza ndray izany. Amin'ny anarany Jesosy Kristy. Vonona ny anolotra ny fiainana ho an'i Jesosy. Jesosy Kristy izay nitondra ny fahotantsika ry havana teo amin'ny hazo fijaliana. Izany fahotana izany dia zavatra tsy resin'ny olombelona amin'izao fotsiny izany. Tsy misy olona tsy manota ozy ny Romanina hoe fa samy efa nanota izy rehetra. Romanina 3:3 voalaza ny tenin'Andriamanitra 9:20. Ny fahotana zany dia tena efa fiainan'ny olombelona izany. Fa zao kosa nefa tsy navelan'Andriamanitra ho potika ao anatiny tsika. Fa Andriamanitra dia nitondra ny antidote dia tsinona izany fa Jesosy Kristy. Ka raha inana anitsika dia verina ho tsara indray ny fiainantsika ry havana. Ary izao hoe fiainana tsy miankina amin'izao zavatra hita maso zao, fa miankina amin'ilay tsy hita maso dia Jesosy Kristy. Zay iainantsika ka manana fiainana surnaturel isika. Tsy mandeha fiainana tsotra hoe ka tsy manambola dia tsy afaka manao zao aiza ny mba hita tsy miankina amin'izany tsika. Fa Jesosy ao anatsika, izy no mamelona atsika, izy no mitarika atsika ny fanahiny izay présent eo amin'ny fiainantsika. Noho izany dia zao tsy maintsy averiko ihany hoe mampiditra sy mametraka azy ho mpitatana ny fiainantsika isika. Zay vao hita ny fahatsarana. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe izao izy Jesosy ho avy manana anareo fiainana. Izany hoe izany no mitondra tsara, no manao zavatra tsara, izany no mitondra ny fahatsarana ho anao raha vehivavy, izany no mitondra fahatsarana ho anao raha lehilahy. Tsy misy zavatra fahatsara ny fiainanao mihoatra noho Jesosy. Fa rehefa manana an Jesosy ianao, manana an Jesosy, manana an'Andriamanitra, dia izao hoe feno fahatsarana ny fiainantsika tsiraray avy. Noho izany amin'ity anio ity dia ny tenin'Andriamanitra androany dia tonga amintsika tsiraray avy. Mandondon'Andriamanitra hoe tsara tsara aminao ary hanao ny fahatsarako amin'ny fiainanao. Mety venao tahaka ny hoe mikitika kely sorokao zany zao Andriamanitra, mikitika kely sorokao zany zao Jesosy dia miteny hoe za ngetsy tsy mijery fotsiny zavatra manjo anao fa za androany te hanao zavatra tsara ho anao, te hanova ny fiainanao fiainana tsara be fa izao androany meo lalana. Androany meteza hidirako ianao, meteza handray ahy ianao araka ny teny andramoka izaho. Zany hoe mila mandeha mizaha, mila manandrina, mila miditra. Zay ny tiany lazaina amin'izany. Ozy mantsy ny ten'Andriamanitra ry havana hoe Fitomanina 3:25 voalaza ny ten'Andriamanitra. Zao ny teniny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsara Jehova amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy. Alleluia. Tsara Jehova amin'izay manantena azy. Zany hoe tsisy fahatsaran'Andriamanitra hitranga zany fotsiny eo amin'ny fiainantsika. Raha tsy maninona, raha tsy mitady azy tsika, raha tsy mampiseho hoe miankina aminy tsika zany ametrehitra hoe zange firy-taona zay nitondrako ny fiainako, nanao an'izao za tsy adala, nataoko tsara zao fa zao hoe inona daholo ny zavatra tsara. Ny tena marina na dia ny energie entinao mivoaka azy satria fofinainy io Andriamanitra ny tompony. Ka zavatra rehetrarehetra zany dia inona aksesoara daholo. Fa ny aina izay ny tena mampandeha antsika tsiraray avy dia izy nefa nanome zany. Dia ahoana tsika nilaza fa nataontsika natao izao atsika, na tsy niresaka taminazy mihitsy, na tsy mivavaka mihitsy atsika. Fa androany nefa dia laza amintsika kosa Andriamanitra hoe fa raha kosa anapa-kevitra ianao hitady an'Andriamanitra araka ny teny tsara Jehova amin'izay mitady azy, tsara Jehova amin'izay manantena azy. Hoe manomboka izao dia tsy hanantena ny volako sy ny tanjako intsony fa Andriamanitra mihitsy no fanantenako, Jesosy mihitsy no mpamonjy zay lazay ny tenin'Andriamanitra hoe fa Jesosy Kristy no mpamonjy ozy ny tenin'Andriamanitra. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ka hiteraka zazalahy izy ary izy no monjy ny olona. Zany hoe iza zany no afaka monjy antsika, tsy ny havana, tsy ny fahaizana, tsy ny tanjaka fa Jesosy.
mba ninona amonjy aneho ny fahatsarany noho izany amin'ity an'io ity a dia mampahery antsika rehetra androany fa mbola tsy taraiky ianao fa mbola fotoana izao anehoan'Andriamanitra ny fahatsarany amin'ny fiainantsika tsiraray avy tsy fantatra hoe tena misafotofoto ve ny fiainantsika mahatsapa ve tsika hoe zange tena manota be pastery aizany mba ahitako an'izany fahatsaran'Andriamanitra izany fa iza moa no mahay manafaka amin'ny fahotana tsy Andriamanitra tongava fotsiny dia karakarain'Andriamanitra tsy misy resaka betsaka hoe dia inona ny atao tongava fotsiny averiko izay tongava fotsiny manatona fotsiny zay teneny andramoka izaho zany hoe mila manana mila miditra ianao mandeha ianao ary manapa-kevitra ay eny aza tapa-kevitra nomeko an' Jesosy ny fiainako tapa-kevitra ny anatona an'io Jesosy io fa izy ny amonjy eto tany amonjy aho hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay zany no fahatsarana lehibe ho ataony amin'ny fiainan'ny olona anankiray manana fahasahiana androany ary ino na dia tsy hitany masony azy fa izy no maneho ny fahatsarany tena tsara loatra aminao Jesosy tena tsara loatra amintsika Andriamanitra anio ary dia tapoanevitra andehantsika aloha hivavaka androany an'olo tena ho an' Jesosy androany tena sambaritsika manao izao fotoana izao ary aza menatra izany hitantsika rehetrarehetra hitantsika milaza manana fahefana eto ambonin'ny tany ireo Andriamanitra dolongeny namorona an'ireo eo ambany fahefan'Andriamanitra Andriamanitra rehefa ozy Andriamanitra aloha amin'izay izy tapitra ny fiandrom-piainana eto tany dia izay zaniko fa tsy hoe ka dia andahatra eo dia anao an'izao eo fa rehefa zay dia izay inona zany Andriamanitra no fahefana faratapony indrindra kanefa koa Andriamanitra ny fahatsarana rehetra dia aritsika rehetra androany tonga dia hivavaka isika aloha amin'izao fotoana izao ao indreo ny lohanao dia sainitsainy fa tena tsara aminao loatra Andriamanitra tsy misy olona nanao an'izany tamin'ny fiainantsika enina dia ny olo tiana aza fa ilay tena tiantsika ary tena tianao fahatsarany izao ankehitriny izao dia Andriamanitra anio ary dia izao hoe afaka mametraka ny tananao eo amin'ny fonao ianao dia mamerina ity teny ity ndaontsika rehetra merina izany Andriamanitra tsara loatra ianao tsy misy ratsy izany nataonao manaiky izay fa ianao tsara indrindra ary mpanao ny tsara ianao ary ianao irery ihany ny tompon'antoka mahatsara ny fiainanay Jesosy manantona anao izay Andriamanitra manantona anao izay mifonany amin'ny adalanay mifonany amin'ny tsy nikinanay taminao fa manomboka izao sekondra izao dia anatenanao izay hitady anao izay ianao Jesosy mpanjaka ny fiainanay midira ato anatinay manjaka eo amin'ny fiainanay manaiky anao izay ho tomponay anio amin'izao sekondra izao amin'ny anaran'i Jesosy amen dia miarabanao androany fa niditra Jesosy ary hitanao fa misy zavatra tsara be sady efa tsapanao anatinao rehefa nataonao izany vavaka izany fa tsy hoe mandeha ho azy fotsiny izany fa tena misy zavatra tsara be ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao noho izany dia izao aza mipetraka fotsiny tsy ampy ilay vavaka nataontsika teo fa mila mandeha mitady ozy ny ten'Andriamanitra hoe tsara Jehova amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy noho izany dia manasa anao izahay tongava ry havana mamonjy ny fotoam-bavaka tsy mamenatra anay izany fa tena milaza amintsika tsiraray avy hoe tena andao hamonjy ny vavaka tsy nisy olona tena hoe netehitra tamin'Andriamanitra ka tena hoe afa-baraka ry Daniel zao hatrampanjaka rengena nenjika anazy fa vao maizy nitady an'Andriamanitra fa inona ny zavatra nitranga nazera tao anatin'ny lavaky ny liona izy fa tsy nihinana azy ny liona raha tena Andriamanitra tena ivavahan'ny olona marina ary tena hoe manana finoana ny olona fa miaraka amin'Andriamanitra zany tsy resy izay mihitsy le izy hoe ny fiainako miaraka amin'Andriamanitra dia fiainana tsara makany amin'ny tsara noho izany dia izao hoe anio ny fahatsaran'Andriamanitra ho tonga amin'ny fiainanao fa izao mila mandeha mamonjy fotoam-bavaka ianao mila makany am-piangonana ianao tsy tokony hipetrapetraka fotsiny ao an-trano ianao manasa anao zay ny fiangonana dia maro tsy miteny izay hoe fiangonana irery misy an'Andriamanitra fa tsy maintsy kosa nefa ianao misafidy fiangonana iray tsy azo atao zany hoe makatsy dia amin'ny herin'iray makary tsy azo atao zany satria ny fiangonana dia noarina tahaka ny tokantrano ara-batana ara-nofo ary tsisy olona afaka ho ivelatra sy androso raha tsy mipetraka amin'ny tokantrano anankiray izy fa raha mifindrafindra izy dia izao hoe tsy afaka n'olombanina zany raha amin'ny ara-batana sy ara-tsaina fa eo amin'ny fiainana nefa Andriamanitra raha hiditra amin'izany fidiranao amin'Andriamanitra zany tsika dia izao hoe
mitondra ny fiainantsika makany am-piangonana ahafahantsika maninona mitady an'Andriamanitra sy anehoan'Andriamanitra ny fahatsarany. Raha tsy mandeha nge dia tsy afaka aneho fahatsarany, raha mijarona fotsiny eo tsika dia tsy afaka aneho fahatsarany Andriamanitra, fa mandeha tsika dia maneho fahatsarany izy. Noho izany amin'ny anaran'i Jesosy dia izao hoe tongava mamonjy ny fotoam-bavaka aza menatra resio zany sakana rehetrarehetra zany faoka ho tonga ianao dia mandray anao tanandroy izahay tompoko tongava soa amin'ny anaran'i Jesosy. Anisan'ny zavatra anankiray koa ry havana, lazain'ny tenin'Andriamanitra tandremo tsara fa amin'izao vanim-potoana izao dia matoa Andriamanitra mbola miteny an'izany dia izao satria tena tiantsika. Mety hisy fotoana ny ariana any efa tara loatra dia izao hoe matetika ny olona dia mangatakandro zavatra sakana indray dia ity teboka voalohany dia izao fangatahan'andro. Mangatakandro ny olona hoe eny zange ohatra mbo zakazakako ihany zao fiainako izao fa rehefa tena hoe ozy le olona anankiray izay hoe rehefa marary be hono izay izy vao anatona an' Jesosy zay vao nolo tena ho an' Jesosy. Nisy nefa ny olona tafotohana kely fotsiny dia maty dia eritrereto hoe ho aiza izany tsy manana an' Jesosy satria voalazan'ny tenin'Andriamanitra ngery havana fa zao hoe very zay olona tsy manana an' Jesosy. Zany lazain'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:9 hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao no mino ny zanany natokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, mba tsy ho very zay rehetra miaraka aminy fa hanana fiainana mandrakizay. Tia tenena dia hoe rehefa tsy manana an' Jesosy ianao very nge tsisy ahodikodina hoe aiza kosa sa ohatr'izao ve dia avelan'Andriamanitra ho very ka zay no lazain'Andriamanitra ary zay no ato izao afatra izao. Andriamanitra tsy mba ratsy toetra hoe dia alao fa rehefa tsy raharaha dia alao very ihany, fa Andriamanitra maninona tsara amintsika. Andriamanitra ampahafantarin'Andriamanitra antsika foana zavatra tsara sy asoa ny fiainantsika. Andriamanitra tsy manafina antsika mihitsy ny marina androany. Matoa zany isika maheno izao dia tsy kisendrasendra fa ny fahatsaràn'Andriamanitra tafapakany amin'ny fiainanao ary raiso zany dia ho troanao sy iainanao eo amin'ny fiainanao. Ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia 55 ino inge ty afatra ity izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Eo amin'ny 9:9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mitadiavan'i Jehova dia ny mbola hita izy, miantso ho azy dia ny mbola akaiky izy. Zany hoe izy zany tsy afaka manao an'izany intsony, izy fotoana zany tsy azony olona atao intsony zany. Kararoty izao ahafahanao manao izany izao satria fahatsaràn'Andriamanitra ozy mifitenena izay hoe ny valala hony tsy indromandry eo amin'ny vavahady. Zany hoe misy fotoana zany fahombiazana na ihany koa hoe fahasoavana efa nataon'Andriamanitra mandalo amin'ny fiainanao fa mety tsy nirarahinao sanatria tsy hainao anie zany fa inoko fa hainao ilay rarahan'le izy. Dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe tediavo izy dia ny mbola akaiky. Zany zao zany vanim-potoana tena hoe efa anjaranao zao amin'izao fahavelomantsika izao fotoanantsika izao fotoana iainantsika izao c'est notre saison. Fotoana antsika izao andraisantsika izany fahatsaràn'Andriamanitra hoe ndray androany dia mbola andray fahatsaràn'Andriamanitra. Non, izao an'izao ozy ny tenin'Andriamanitra hoe anio no androm-pakasitrahana. Zany hoe anio zany Andriamanitra maneho fahatsarany amin'ny fiainanao. Tsy te hanao zany rapitsy fotsiny izy na iandry amin'ny 2 volana mbola iandry indray aza ampiandrasinao tsony Jesosy fa izao izy ny te haneo zany amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Noho izany ninona mety ao an-tsaintsika ao dia amin'ny anaran'i Jesosy aza velanakana anao zany. Faharoa ny fanahiana koa anatsika hoe dia tena hoe iova tokoa ve fiainako raha tena hoe anapa-kevitra tena anatona an' Jesosy marina. Za zao mahita olona ohatrany hoe mivavaka izy nefa ohatrany tsy dia hitako izay tena miova. Ity misy fanamariana lehibe. Hitantsika zao ny tobim-pahasalamana na CSP2 zany na klinika zany na ny hôpitalim-panjakana zany. Ao dia misy traitement, misy mpitsabo, misy fanafody hatramin'ny fandidiana rehetrarehetra misy ao. Fa zao be dia be ny olona tsy salama tompoko eny ivelany eny manapa-kevitra ny tsoa ao. Fa misy kosa tonga ao no ny antony maro isan-karazany tsy fantatra hoe inona ny antony maty mihitsy le olona. Fa mahitsika tsy hoe nisy maty ao amin'ny hôpitaly dia tsisy niditra tsony ny olona fa tsy vitsiko nefa ny tonga tao nanao traitement dia sitrana izy. Inona ny tiako ambara? Be dia be ny olona mety ny olona manana fanapa-kevitra dia hiditra tsy dia hanao an'izao dia tsika tsy tokony hijery an'izany mihitsy.
tsy tokony hijeran'izany mihitsy tsika fa izay ho atsika no jery atsika satria raha ohatra zao ny olo anankiray nihinana fanafody de tsy le olo akaiky ny akory ny sitrana marina zany tsy hoe le anankiray tsy nety fanafody fa maty natokao ihany izy fa tsisy ny raharaha iny fa mahatonga izy tsy mahita fahatsaran'Andriamanitra de zao be deabe ny mety ho antony ohatra hoe tsy tena vonina tsara izy fa te handray fotsiny izy fa tsy te hitady averiko zay te handray fotsiny fa tsy te hitady ozy ny ten'Andriamanitra hoe andramoka izaho fa tsara Jehova zany hoe mila mandeha mizatsika de ahoana kosa izy le fitomanina tsara Jehova am'izay manantena azy ary am'izay olona izay mitady azy ry havanao Andriamanitra indray de tsy hitanao zany fahatsarany raha tsy mandeha mitady ianao zay ny teboka faharoa mila mandeha mitady tsy tokony hipetrapetra fotsiny izao zavatra zao izao fandarana zao azafady tompoko de tena hoe manokatra varavaranao antsika rehetra tsy afaka te zany tsika hoe tsy hitako mihitsy ale Andriamanitra zangy ato tena efa tsy hitako tsony ny fiainako hoe toy Andriamanitra hoe ay sokafako anao raha varavarana manasa anao zay hitady an'Andriamanitra ao anatin'ny fotoam-bavaka izay hitomanay ianao misy zao fotoam-bavaka lahady anasaina ianao mirefy androndra kely lahady ao amin'ny enina amin'ny valo amin'ny folo amin'ny roa ambin'ny folo ary amin'ny roa ora tsy hoe tsy maintsy andehananao daholo zany rehetrarehetra zany fa afaka misafidy ianao oka ianao tsy hijanona fotsiny ao tsy tongatonga ho azy ty havatra ity fa mitona tsika mba hamonjy an'izany fotoam-bavaka izany any ivelan'ny Antananarivo ianao de betsaka ireo fiangonana refy anasana ianao tompoko tongava any raha any faritany atsiranana ianao na Diego de misy fiangonana refy any any faritra Tomasina ianao de misy fiangonana refy any any Tuliary ianao de misy fiangonana refy any any Majenga ianao de misy fiangonana refy any satria izahay moa zany de ao anatin'ny fiangonana refy de manasa antsika ao amin'izany zay tsy miteny hoe tsy izy ny any amin'ny hafa fa izahay to de manana antoka lehibe fa fotoana tena misy ny fanatrehan Jesosy afatsika tena misitraka ny fahatsaraan'Andriamanitra izany fotoam-bavaka izany satria ao anatin'izany tsika de mitady an'Andriamanitra tsy hoe miandry fotsiny hoe de miandry amin'ny paster eto tsy paster no andrasanao fa Andriamanitra no andrasanao manantena an'Andriamanitra fa tsy maintsy maninona tsy maintsy miditra ao anaty fotoam-bavaka ianao tsy maintsy misafidy ianao mandeha anaty fiangonana fa tsy afaka mipetraka fotsiny ao noho izany mamita tena anao raha mijanonao tsisy fahatsaran'Andriamanitra zany de ity koa raha ho any am-piangonana nefa hitsapa hoe andeha alondra andro Andriamanitra nge nanamboatra ny fotsika ny fotsika zany de vakina Andriamanitra otrany écran hoe izy io mantsy zao daholo zao anatin'ny saina ao mihaino toroteny izy fa zao daholo ny ao anatin'ny saina ao tsy afaka fenina nge zany tsika nge créature an'Andriamanitra izy nge namorona atsika fa fantatr'Andriamanitra iza le tena vonina hitady vonina ny verina amiko ka hitondra ny fiainany ampandroso manomboka zao de hiaraka amiko izy fa tsy andeha irery intsony izy zay olona zay tsara am'izay olona zay Andriamanitra noho izany de manasa anao zay tongava any amin'ny faritra Manjakandriana ianao za zao de pasteur miandraikitra ny refy Manjakandriana manasa anao zay tongava tompoko fa tena hoe andraisanao fahatsaran'Andriamanitra zany fotoana lahady any de anasana antsika ihany koa fa misy amin'ny 7 maraina any de manasa antsika any manodidina rehetra any amin'ny faritra rehetra ianao hatrany amin'ny ambanivohitra maro ny toerana izay misy fiangonana refy anasana ianao amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy kisendrasendra no andrenesanao izany fa fotoana izao andraisanao ny fahatsaran'Andriamanitra raha andeha hiazakazaka ianao mety hoe inona ny mety hoe sakana teboka fahatelo de izao misy ireo défi izay mety hoe tsy maintsy toerinao ohatra hoe ny ao an-tranonao tsy de vonina ohatra zay faharoa hoe ohatrany hoe ianao mbola ohatrany misy olana na de andeha frais na de hoe misy famenarana ohatra ao anatinao zany mety mitranga daholo zany fa zany efa miteny antsika hoe ozy ny fiteny tsy ao anaty baiboly te hoe ny tsara tsy mba mora zany hoe ny zavatra anankiray rehefa te azo ianao tsy maintsy mandony sarany ianao tsy maintsy manina ianao mandeha miainga ianao satria Andriamanitra tsy eo fotsiny de tsy maintsy tonga fotsiny izy fa tsy maintsy maninona zany tsy maintsy isika ihany koa zany mampiseho fahavonon'Andriamanitra tsy force antsika hoe de asehoko aminao fotsiny raha fa tsarako na tianao na tsy tianao fa miankina amin'ny safiditsika zay natonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe andramo zany hoe mibaiko anao izy misy anjarantsika zay anao misy parantsika zay anao
eo anatrehan'izay fa tsy teren'Andriamanitra fotsiny tsika ao fa dia aneoko fahatsarako fotsiny anao raha lehilahy ity aneoko fahatsarako fotsiny anao raha vehivavy ity fa tena miankina amintsika ary misy tantara fohy kely anakay hoe vehivavy lehilahy azafady zay tsisa fa i Zakaiosy atao amin'ny Luka 7:10 tantaran'ity lehilahy ity no maranako azy dia izao io lehilahy io volazan'ny tenin'Andriamanitra fa raha ara-batana izy dia fohy ary io lehilahy io koa dia lehibe amin'ny mpamoretra izy zany hoe manana toerana tena hoe toeram-boninahitra ary toerana lehibe izy eo amin'ny fiarahamonina kanefa izy natsapa hoe tena hoe tsy tsara ny fiainany fa inona ny tena tsara ny fiainany dia ozany tenin'Andriamanitra hoe lasa izy nandeha nitady an'i Jesosy izy ary mba ahitany an'i Jesosy tsy maintsy nandeha izy aloha nandeha tady an'i Jesosy izy ndoka vakitsika mihitsy zay teny zay ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an'i Jeriko ary ino nisy laha atao hoe Zakaiosy zay lehibe mpamoretra sady nanan-karena ary nitady ahita zay Jesosy izy tatsika zany fa rehefa mitady dia tsy maintsy mandeha nitady ahita zay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho nabetsahan'ny olona mifanety satria fohy izy dia niazakazaka ny aloha izy ka nanankiaviavy izany Jesosy fa efa andalo tamin'izany lalan'izany izy rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandraka anao tamin'ny hery Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao anio dia nidina faingana izy ka napetrahanao azy sady faly ary nita izany izy rehetra dia nimonimona ka nanao hoe lasa nandeha trano amin'izay lehilahy mpanota izy fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe hidro tompoko ny atsasaka ny fananako meko ho an'ny malahelo ary misy zavatra nalain'olona tamin'ny zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny izany ary io Jesosy taminy anio tonga eto amin'ity trano ity famonjena fa izy dia zanak'i Abrahama koa fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very tatsika zao aloha any farany tonga dia azavaiko rehefa tonga tao amin'ny Jesosy Zakaiosy dia nanotoetra ny ara tena niova tsy mahay manova toetra n'olona zany tsika ary tsy mahay manova teny tsika fa zao tsapanao hoe olona ratsy ianao hoe sangere tena ratsy toetra nitan'ny olona moa zany dia fa tsy hitan'ny olona zany koa mbola tsy haiko fa tena be loatra ny fahotako fa hitantsika fa be dia be zany zavatra nataony Zakaiosy io toetra ratsiny fa rehefa tonga teo amin'ny Jesosy izy dia nisy hery nikasika anazy dia nanova azy lasa tsara le lehilahy ratsy zay mety efa tena hoe nozonozon'ny olona hoe indray le mpanambaka indray le tia vola be indray le ratsy toetra fa rehefa tonga Jesosy dia tonga tsara zay le fahatsaran'Andriamanitra hoe tsara amintsika Andriamanitra izay no lohatenin'izao tenin'Andriamanitra netiko izao hoe tsara amintsika Andriamanitra miova ho tsara ny toetranao tsara ny toe-pananao rehefa tafiditra ao amin'i Jesosy ianao fa le teboka farany netiko teo dia hoe fa naninona nitondra ny tantara Zakaiosy jerevy tsara fa misy foana ny sakana fa tsy maintsy mandresy an'izany tsika inona le sakana mety hiten'ny olona ianao ve dia andeha ho any amin'izany rehefa izany ianao ve dia n'olo tena ho an'i Jesosy ianao ve dia ianao indray ve dia ahoana ianao ve dia iova finoana zany no fitenin'ny olona be dia be zavatra lazain'ny olona fa raha tsapanao hoe tena mbola tsy manana an'i Jesosy ianao dia mampahery anao zay hoe tongava tsapanao hoe dia mbola tsy tsapanao hoe tena miasa eo amin'ny fiainanao izy tsapanao zany fahatsaran'Andriamanitra na hitady azy ary ohatry ny tsy hainao hoe ahoana tsara ary ny ataoko zany fitadiavanan'Andriamanitra zany nge mila ianaranao mila raisinao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay fampizarana aminao tompoko ao anatin'ny fotoam-bavaka dia izao hoe fohy hono ty lehilahy ty zany fohy zany atositosiko ny olona fohy be dia be ny lava dia tsy mahita hoe ka hoaiza moa hoaiza moa ty fohy ty aza manao an'izany dia mba hoaiza moa za amin'izao toerana misy azao fa hitanao raha te hita fahatsaran'Andriamanitra ianao dia tsy mijery an'izay sakana rehetra fa mila mandresy misaoty ny sakana dia izy satria izy tena mangetaeta be izy tena mitady izy dia hitanao lasa izy niankazo izy neniany mihitsy ny azo ry havana niankazo izy dia izao hoe mety memezany olona hoe fa io angamba mamo io angamba efa mitapitapy io angamba efa adaladala fa tsy ndraraha iny zany fa Jesosy zay Andriamanitra mahita ny ao am-pony ianao aza mieritreritra ny olona akasitraka anao na hita sitraka amin'ny olona tsy manina tsy ny olona nge tediavintsika fa Jesosy Andriamanitra nge tediavintsika ny olona mety manana filaza andriavana fa isika mila an'Andriamanitra dia mandeha mitady azy na hiten'ny olona hoe anvenao ny vavaka ange ohatra an'izao hoe aza miraran'izany fa rehefa nandeha nitady an'i Jesosy Zakaiosy dia inona ny zavatra nitranga hozy ny tenin'Andriamanitra hoe tonga Jesosy be dia be ny olona teo hitanao ny olona zao mandeha fotsiny mba mitazana hoe iny dia izy ve iny ve Jesosy tsy le mitazana fotsiny androany nampaherezana anao fa le mitady tahaka ny Zakaiosy
tena mitady tahaka ny zaka io sy ry havana aza hoe efa manjerijery kely fa tena ataovy mihitsy tena hoe mikikira hitady azy na inianao azy tahaka ny zaka io sy ary io na andehananao tongotra ary io na inona na fomba rehetra zay hitanao azy eny efa marana mbola isy fizarana filazana lehibe zay mbola ho ambarako amintsika ahafahantsika hoe raha sanatria mbola manana olana lady ianao de misy koa ny andavanandro ahafahanao aloha manomboka ny fitadiavanao ka ahafahanao tena hiazakazaka tahaka ny zaka io ary ny azakazaka ny loha mihitsy izy ny tenin'Andriamanitra ny loha izy ary nandresy ny vahoaka tsy maintsy mandresy ny olona rehefa hitady an' Jesosy fa ny olona ndray tsy maintsy misy manaka anao na ray na roa na betsaka fa zao tsy maintsy resenao zany fa raha Andriamanitra nge ny olona nge tsy lehibenao Andriamanitra ka raha Andriamanitra ny akenao tsy maintsy miady ho anao Andriamanitra vao ny azakazaka zaka io Jesosy no niteny taminy midina fa ho any an-tranonao wow alleluia nakany an-trano zaka io Jesosy ary ny ten'Andriamanitra hoe anio tonga atao amin'ity trano ity famonjena hitanao zany inany ony tena tonga atao amin'ny tokantrano zaka io sy fahatsaran'Andriamanitra rehefa nandeha nitady azy izy noho izany aza miandry intsony ry havana mety efa manompo an'Andriamanitra ngaminao fa efa nijanona tsony tsy haiko hoe ianao nga malelazain'ny olona hoe nangatsitsika sy verin-dalana fotoana zao hitsangananao ravavy fotoana zao hitsangananao tompoko tsy haiko hoe mety natsapana fa nanompo an' Jesosy ianao fa potraka ianao de zao hoe Andriamanitra tsy tinareo zay potraka de tsy ilaiko tsony fa zao foana ny tenin'Andriamanitra hoe makanesa ty amiko ianareo izy izy hitanao andrambo avio izy izy manatona foana ozy izy zao ninina mety fiainanao raha mbola andeha anatony ianao any ianao de ho karakara an'Andriamanitra sy ny fahatsarana fa zao aloha tsy maintsy mandeha manatona aza miandry zavatra hitrangany fa mandehana aloha izay ny vahaolana lehibe omen'Andriamanitra ny tompony hitantsika tsiraray avy hivavaka ao androany fa milohan'izay aloha de amerina ny filazanao hoe rehefa alatsinainy ao androndrakely de misy natao herinandro magaga manomboka amin'ina maraina fotoana maraina ihany io tsy lava be anasana antsika rehetra izay afaka mamonjy izany afahantsika mitady an'Andriamanitra talata sy alakamisy ao misy vadikana valo sasa tapa maraina fa amin'ny 12 kosa raha ohatra hoe miasa ianao fa amin'ny 12 de misy vavaka atoandro koa ao talata sy alakamisy de anasana antsika rehetra tsy manavaka na izy ianao na iza ny alahady moa de efa nambarako teo hoe misy amin'ny 9 maraina amin'ny 7 amin'ny 10 amin'ny 12 ary amin'ny 2 de manasa antsika rehetra any manodidina moa ianao de zao tongava amin'ireo fiangonana refia izay toerana maro isan-karazana any faritra Diana faritra Sava faritra Boeny faritra Betsiboka faritra Tsinanana ny faritra rehetra Moromani de feno fiangonana refia izay anasana ianao tompoko any faritra Tsina vakina ediny ianao faritra vakina karatra de misy izany eto Antananarivo misy atondrona kely anasana ianao any manodidina any koa ianao de misy de anasana ianao zany de ny tompo any hitanao hivavaka ho anao sandroany raha eo makasitraka anao zay ny amin'ny fahatsarano lehibe nafana ny fampizara teto ny teninao sy ny fahasoavanao lehibe de lehibe amin'ny tsiraray avy mivavaka ho an'ny tsiraray avy ato izay ny fandaharana okasianao tokoa izy ary ninina Jesosy sakatsakana de tapatapako ravaravako menaran Jesosy miala reo sakatsakana rehetra ikasika azy ianao mangy azy ianao andeha hitady ianao na inona mety korotana asana de voly eo amin'ny fiainana de zao hoe amin'ny anaran Jesosy tsy masakana azy tsy andeha zany ary fantatro tompo fa ny atongavany any am-piangonana Noela de ahita zava-dehibe izy ary zay rehetra mbola vonina kikitra sy hitady ianao de marina foana ianao hoe tsara Jehova amin'izay manantena azy de amin'ny olona izay mitady azy de misaotra raha eo amin'ny anaran Jesosy Kristy amen de tahiny Jesosy tsika rehetra raha mety sady ianao de ahofafay amin'ny lanitra ny tananao de lazao hoe Andriamanitra lehibe ianao nahary anay ary androany zay hideranao sy anome voninahitra anao fotsiny no zany fahalebiazanao zany raha mety ianao de ndao iorakoraka ho an'ilay izy atrzay ka mandrakizay ho an'ilay bahariny lanitra sy ny tany de ilaza ianao hoe lehibe ianao Andriamanitra
de nous eritreretinao mety hoe lehibe any fa andao aindra fotsiny izy androany vonina ve ianao est-ce qu'on peut proclamer combien notre Dieu est grand chantons androany zay tsy mitady zavatra hoe hitany voamasinay miavaka be vao anambara hoe lehibe ianao fa raha mijery fotsiny izay manodidina anay mijery ny voa rehetrarehetra dia afaka manambara izahay fa tsisy takanao mihitsiny ianao ilay Andriamanitra hatrizay tsy nisy namorona ianao ilay Andriamanitra maharitra mandrakizay ianao ilay mahay ny zavatra rehetrarehetra ianao ilay mahalala ny zavatra rehetrarehetra tsisy miafina aminao Andriamanitra ary fier zay androany manambara hoe izany ny Andriamanitra zay tomponay halleluja halleluja magaga loatra ianao Jesosy Nikitana kushkuranach asantana no zan rasensenet kune Jesusia ni voare charesh tsy takatry ny saina hoe no miazina ny zavatra rehetrarehetra miazina ny masoandro tsy latsaka manome anarany kintana tsirairay mampisy ny volana mbola verina ihany hoe Andriamanitra magaga ianao ary amin'ny fonay izay isaintsainana izany tsy eo amolotra fotsiny Jesosy fa androany izay tena iaiky fa mahay manao zavatra rehetra ny Andriamanitra iaiky izay fa tsy misy taka ny Andriamanitra nous aussi en ligne Seigneur nous voulons proclamer ta grandeur aujourd'hui. Quand on regarde ta création, on n'a qu'un seul mot qui vient dans notre bouche, c'est que tu es tellement grand et que ta grandeur est insondable. On ne peut imaginer, on n'a même pas les mots pour décrire combien tu es grand. La terre est remplie de ta gloire. Wow, les bénins de ce les bénins Andriamancho. Tsy manompo Andriamanitra kely izany Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra ianao
Dieu Tout-Puissant. Dieu tout-puissant, Tu es tellement grand, tu es tellement grand. que tu es grand. Mon être entier veut proclamer aujourd'hui ta grandeur. De tout mon